Hitantsika ho any amin'ny lafiny toe-karena indray kosa isika ratsy dia ratsy ny fanantenana isy ny fiakaran'ny ari-karena amin'ny taona 2024 ny fomba fijery ny mpahay toe-karena no entina ato anatin'ny fanadihadiana. Teti-bola-panjakana 2024 mbola tsy hita aloha hatreto ny fanantenana hiakaran'ny ari-karena. Betsaka ny lesoka ary betsaka ny mbola tsy milamina. Raha 2024 aloha hatreto dia sarotra ny eritreretana izany hoe fiakaran'ny ari-karena. Nahirana ihany zany ny azahoana an'le taux de croissance récente fa na le LFR 2015 azy dia hita hoe pessimiste be zany ny fanjakana. Pessimiste satria ary tsy maintsy voaterina anao an'izay satria le bailleur de fonds zany zao masika be. Raha ohatra mijanona tamin'le LFI izy dia be dia be zany ny tanjona tsy tratra. Fa za zany ny 2016 mbola pessimiste ihany mandra-pahatonga ny semestre voalohany rehetrarehetra. Misy ny vinavina ao amin'ny teti-bola-panjakana 2024 sy ny fanitsiana 2024 na dia misy ary ireo ezaka dia mbola latsaka kanterena tanteraka ny toe-karena malagasy. Raha mbola hiverina hodiniana indray nefa dia hikatso tanteraka indray ny raha rehetra eto amin'ny firenena. Aiza ho aiza sisa izany no mety lalana ivoahana amin'izany fahaterena izany baraingo mipetraka ho an'ny rehetra. Restrictive be le izy na ohatrany hoe tsy optimiste zany le budget dia na ny mpandraraha privé ary mety hoe matahotra manao investissement dia misy mahatsara azy ihany zany le izy na zany azy. Fa le réalisme zany no olana amin'izay fotoana izay hoe tena réaliste hoe le budget sa tsy izay fotsiny ny olana. Fa le izy zany rehefa misy hoe optimiste amin'ny fanjakana dia mety mahavelo-panantenana amin'ny privé dia manao investissement.